Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny hoadiadintsika an'io zany dia ny vaovao malaza tamin'ny herinandro lasa teo dia tsy inona izany fa ny famerenana ny kabeson'ny mpanjaka toera avy ao Sakalava. Ny hoadiadintsika manaraka eto koa zany dia ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo izay mbola tsy miravina hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe iza marina no nanao an'ilay fanapoizinana ara-tsakafo. Fahatelo dia hoadiadintsika eto ny fiverenan'ny ekipan'ny Barea an-tanindrazana ary ny fahaefatra izany dia ny tsy fanatrehan'ny président de la république mivady ny fatin'ny tompoko vavy Céline Ratsiraka. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Momba ny famerenana ny kabeson'ny mpanjaka toera, mpanjakan'ny Sakalava tamin'ny andron'ny fanjanahantany io zany satria izy dia nanohitra ny fanjanahantany zany, nanohitra ny fangalana-keriny ny tany malagasy sy ny fanjakazakana eo amin'ny Madagasikara. Zany zavatra rehetrarehetra izany no nahatonga ny mpanjanaka nanapaka ny lohan'io mpanjaka toera io izay mpanjakan'ny Sakalava tamin'izany fotoana izany teo imason'ny vahoaka entiny ary nisy ireo miaramila roa izay niaraka no tapahan-doha taminy koa zany ary dia nentin'ny mpanjanaka tany Fransa ny lohan'izy telo mirahalahy ireo zany mba hanaporofoina tany Fransa izany fa vita ny mission izay nampanaovina ny iraka izay nanjanaka any Madagasikara. Izany hoe midika zany ho an'ny zareo hoe faharesena ho an'ny Frantsay zany ny fanaterany ny lohan'ireo mahery fo telo lahy ireo zany tany Fransa. Nisy zany ny cérémonie makotrokotroka be zany natao tany Fransa.